Alahady fatelon'ny volana May taona 2024. Indray andro ry havako rehefa tonga teo anatrehan'Andriamanitra rezanak'Andriamanitra dia mba tonga teo koa Satana. Ary dia nanontany Satana Andriamanitra hoe avy aiza moa ianao ry Satana? Dia hoy Satana hoe fotoana izao naiza toerana misy anao andrenesanao an'izao onjam-peo izao, anarahanao an'izao amin'ny Facebook, anarahanao an'izao ihany koa amin'ny YouTube sy ny maro samihafa amin'ny web radio, naiza toerana misy anao na eto Madagasikara na napita an-dranomasina dia andaotsika angataka ny tompo mihitsiny hiasa ao anatintsika ka norotorony fovatontsika ho tonga fonofo andrava ny asany devoly alohantsika dia ilay devolony tsy fifatohana, devolony ferikeriana, ka rehefa ny an-trano any dia mba avela daholo ny zavatra rehetra zana koa fa iona amin'Andriamanitra alohantsika izao. Tsy asiantsika zava-maneno ny hira fa ataontsika ny hira famotraka anay dia miomaka andresy foana izay irao foana rehetra. Jesu mpamonjy malala, Jesu ny mpanompo
Satana ilofo amotrakanay aviry Jesosy mitatana aviry Jesosy mitatana famiomaka-Jesy izay tompo atsangano ny tananao asandrato ny feonao jereo zay tompo jereo zay Jesosy samy mivavaka ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izao zay nomenao anay fotoana io mivezivezy na ny sainay na ny fonay na ny fanahinay satria tsy fahalanay ny devoly ny amin'ny fotoana tahaka an'izao ataony foana zay aperikerika anay ko ankehitriny ary Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia indreto zahay araka ny teninao hoe zay rehetra mino aho dia nasa ataoko no ataony koa amoaka dia amin'ny amin'ny anaranao ane zahay zany no hery sy ny fahefana efa nomenao anay efa nomenao anay fahefana anitsaka amin'ny anarana sy maingoka ka tsy ampaninina anay akory zany ka naiza toerana misy ny olonao izao fotoana izao naiza iangona anay tompo dia indreto zay androka ny asany maizina androka ny asany devoly tsy anana fahefana amin'izao fotoana izao amin'ny hery sy ny fahefana nomenao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavy Nazareta no andidina ny asany devoly Satana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy ianao Satana tsy manakery sy fahefana amin'izao fotoana izao miala devoly tabataba sy bekorotana devoly tsy fifatohana devoly fiekerena miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny isam-batan'olona miala amin'ny fitaovana ampiasainay miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velavy Nazareta hatraina tokantranonay tsirairay avy ihany tsy mananjara toerana ianao Satana fa fazana ny rany Jesosy zay any Jesosy ty fotoana ty misaotra Jesosy misaotra tompo misaotra fanay masinao farany zanaka ny manafaka teo afaka tokoa zay ary zavatra rehetra tsy hain'olombelona tao indro hainao zany misaotra raha io alleluia amen koa ho ampitomboana amintsika ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika faly miarabantsika menakavy amin'ny anaran'i Jesosy itsika rehetra zay manjoy ny onjam-peo ny radio ny fiotazantsony FM 105.6 itsika rehetra ihany koa zay manaraka ny amin'ny Facebook tahaka zany any amin'ny web radio tahaka zany koa any amin'ny YouTube isaorantsika n'Andriamanitra nanomeziny atsika zany fitaovana rehetra zany fitaovana serasera izany ahafahantsika miona amin'Andriamanitra satria tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika riavako miarabantsika rehetra na ny eto Madagasikara na ny any amin'ny faritra samihafa izany indrindra isika any ampitan-dranomasina rehetra any zay manaraka izao fotoana izao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ne ho amintsika mianakavy andao iaraka ame voninahitra an'Andriamanitra isika riavako voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany alleluia masina Jehova tompony maro enika voninahiny tany rehetra amen iderahantsika an'Andriamanitra noho ny fitiavana atsika noho ny famindram-pony noho nanehoana ny voninahiny teo amintsika dia andao iarahantsika mamaky ny boky ny Isaia mpaminany Isaia toko faharoa ambinipolo Isaia mpaminany toko faharoa ambinipolo dia ovakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo iderahantsika anoesantsika voninahitra n'Andriamanitra amin'ny feontsika manontolo sy amin'ny fotsika rehetra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo ary aorianan'izany dia iarahantsika miredona ilay hira manao hoe faly dia faly izay mpanomponao izay mihira eto anatrehanao
amin'ny firana protestanta fa 7 amin'ny telopolo sy dimanjato ataontsika avokoa ny andino voalohany faharoa ary fahatelo ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Rehefa hitanao izany tenin'Andriamanitra zany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy anginao noho ny amin'ny Ziona ary tsy hitsampiteny aho noho ny amin'ny Jerosalema mandra-piposaky ny fahamarinana tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena hita ny fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra hita ny voninahitrao dia omena anaram-baovao ianao izay ho tonono ny vavan'i Jehovah ka dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao sy satrok'andriana eo am-pelantanany Andriamanitrao. Ianao tsy atao itsony hoe nafoy ary ny tanao tsy atao itsony hoe lao fa ianao atao hoe ilay sitrako ary ny tanao atao hoe vady ampakarina fa sitraky Jehovah ianao ary ny taninao ampanambadiana fa tahaka ny zatovy mampakatra virjina ho vadiny no ampakarany ponina aminao anao ary tahaka ny fifaliany mpampakatra amin'ny ampakariny no ifalian'Andriamanitra ao aminao. Efa nanendry mpiambina eny ambony mandanao ao Jerosalema ao koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panony an'i Jerosalema ao mahafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Jehovah efa nanina tamin'ny tanany ankavanana dia tamin'ny sandriny mahery hoe tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-balobokao izay efa nisasaranao fa izay nijinja azy no hinana azy ka hiderany Jehovah ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoa amin'ny vavahady amboary ny lalana lehan'ny olona asandrato ho avo ny lalambe esory ny vato eny aminy manangana faneva ho tazany firenena. Amen. Faly dia faly izay mpanomponao.
mivavaka isika riavako. Ry Andriamanitra rainay eo. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Nderanao sy mankalaza anao, manaja anao, mame voninahitra anao zay tompo. Noho ny havitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao Jesosy eo. Mbola nato izao anay. Noho ny amin'ny famindramponao, mbola tsy nalany ritra anay. Marina dia marina tokoa ny voalaza ny soratra masina. Fa ny famindrampon'i Jehova no tsy lanany ritra anay. Fa vao isa-maraina izany, na dia nitahina ho anay tamin'iny alina mangina iny ihany aza Jesosy. Na dia natory tahaka ny maty azy izay. Novelomina indray, nasiana fofonay mahavelona teo ambavorinay, dia vela soamatsara zay. Tsy noho ny aminay zany, fa noho ny amin'ny famindramponao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa nisany natory tao anatin'ny alahelo, nisy natory tao anatin'ny ranomaso, nisy natory tao any ady-panahy, nisy kosa natory tamin'ny fifaliana Jesosy kanefa ankehitriny samy velona trapamonjeny zay. Misy ane Jesosy anoany, misy olona lafa lasany alolalana anay, nodimandro ho any aminao Jesosy. Nisy naniry ho tratran'ity androandroany ty, fa indrisy efa tsy ty itsony izy. Ataony ahoana moa ny angina tompo na dia teo ary ny ady mafy lalovanay, tsy ny malagasy ihany, fa ny firenena rehetra maneran-tany Jesosy akory kosa ankehitriny ny fifalianay. Fa notanterahanao Jesosy ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina. Nataonao samy hafa tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ary na hoseho anao miarihary tokoa Jesosy eo ny herinao sy ny fahefanao. Misaotra Jesosy fa na tetao ary ny aretina na nasitrana anay ianao, na tetao ary ny olana maro samihafa nitondra vahonana ianao araka ny voalazan'i Paoly apôstôly, fa voageja manodidina izay kanefa tsy tery, satria ny fahasoavanao nato izao anay. Koa ankehitriny ary Jesosy malala, dia mangataka ny fanatrihanao zay amin'izao ora sy fotoana izao, naiza andrenesanay zao fampompovavahana izao, tanterahany teninao tompo hoe eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsarovako ny anarako ianao, eo nanatonako anareo, eo nitahiko anareo, ary naiza angonany roa na telo amin'ny anarako, dia eo foany aho ianao. Tongava Jesosy, ary mariky ho fiombonanay, mariky Jesosy fa iray zay, dia indreto zay mpiray fanantenana tompo, iaraka ame voninahitra anao, tsy mba taka fomba nareo anan-danitra Jesosy mitalakotrikotrika taka ny varatra, miraondraona taka ny ranobe, kanefa kosa Jesosy tena vokatry ny fona izany fiterana izany, ka raisy manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Masa ho toerana isika riavako. Davida mpanao salamo miavaka, misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina, misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay namela ny eloko rehetra, zay nanasitrana ny aretinao rehetra. Zanako, riavako malala rehetra ao amin'ny tompo, hasarambatsaronao izany habean'ny fitiavan'Andriamanitra anao zany. Za riavako dia efa teo ambavahoana ny fahafatesana no narenin'Andriamanitra, ary tena tsaroko mihitsy zany fitiavan'Andriamanitra zany, izany fahatsaran'Andriamanitra zany, izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary inoko fa tsy za ihany fa isika rehetrarehetra. Saotra ny tompontsika ny amin'ny tahiny atsika, ny alohan'izao valanaretana Covid-19 zao, misaotra ny tompontsika
nandritra nisy ahony zany aretina izany ary isorantsika ny tompo koa izay rehetra mbola hitranga ao arinan'izao. Nisy ny confinement fa nahatsara izany, nisy ny confinement fa namperitreritra atsika izany, natafaray atsika tamin'Andriamanitra izany. Misy olona maty anie tana firenena kafatany, fantatritsika tsara fa be da be no mahafaty ny karana zany koa. Fa manino izany velona, manino anao velona? Fitiavan'Andriamanitra izany. Ary tsy izany ihany fa ny sakafo menanao isan'andro, ny rivotra iainanao, ny fitafianao, izany rehetra izany ndao isaorantsika n'Andriamanitra fa nandresitsika satria teo ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra raha raisina fisarana dia mahatsara avokoa ho ny tenin'Andriamanitra. Koa manasanao hitsangana dia hideran'Andriamanitra indray tsika amin'ilay hira ao amin'ny karne atsika, hira fa 7:20 inoko fa itsika rehetra zany hira faran-Andriamamonjy hoe fa tsara ianao. Dia mba aseho mihitsy tany tompo hoe izao fiainako izao anie efa napetraka taminao ka izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainako Jesosy dia anehoako ny fahatsaranao. Ka na misy ny confinement nahatsara zany, ao aorian'ny confinement mbola ho tsara foana ny fiainako nitsangana ry zanako. Hira fa 7:20 amin'ny karne atsika, fa tsara ianao Jesosy, fa tsara ianao. Salve,
raza misy adinoana ny fitahiny rehetra sakafo ny vavanao dia samy mivavaka tamin'izay rehetra nitahiny ianao hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay samy mivavaka vavaka fisaorana misaora azy ianao amin'izao fotoana izao fa tianao izy ny hevitra anao izy ny karakaranao izy na nasitrana anao izy raha nananolana anao na maniola anao izy zanako misaotra Jesosy misaotra Tompo tamin'izay rehetra nataonao fa izay ny toy izao dia noho ianao ny famindraponao ny fahasoavanao ary rahanay miredina mihitsy izany teny David izany hoe misaora ny Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaora ny Jehovah ary fanahyko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra izay manasitrana ny aretina rehetra izay namela ny eloka rehetra alleluia amen maza ho toerana isika ry afako ny sitrapon'Andriamanitra izay tonga amintsika ry afako dia sitrapon'Andriamanitra ampahery antsika androany milohan'izany anefa dia andao angataka ny fanahy masina isika satria ny fanahy masina irery ihany no mampibebaka ina mahatonga ny olona mivavaka izy androany tonga ny atrano izy adiny daholo ny teny ny fiainany talohan'ny vavaka ihany ny fiainany aoriana mivavaka tsy mety tonga fibebahana marina izy satria mbola tsy tena niasan'ny fanahy masina angatany fanahy masina amin'izao fotoana izao fa misy asan'ny fanahy masina manorotoro fovato tonga fonofo mba hatonga ny ten'Andriamanitra izy fiatraikany aminao firana fanampiny fa efatra iraha fonao zany atao vavaka ny andininy voalohany ihany ry fanahy eo midina manatrianay eto anio ianao mba loranay ny vavaka mangina vetsovetso-po vola zany tsy manantsika zanako fa ny fanahy masina kosa afaka mameanao androany andao ary atao sahitanao antongo ao anatin'izany tontolo izany ry fanahy eo midina manatrianay raisiny baibolitsika ry afako ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo Hebreo toko faharoa ambin'ny folo any amin'ny pejy 720 izany any amin'ny testameta vaovao pejy 720 any amin'ny testameta vaovao amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiasakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiasakazana filokana napetraka eo alohantsika izao
mijeran'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro enatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka amin'ny ankavanana seza fiandrianan'Andriamanitra izy fa every tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy fandrahoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy inareo ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra ary adininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizina ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao fa izay tiany Jehova ny faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny famaizina no antony aretanareo Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fa iza moa izay zanaka tsy faizin-drainy fa raha tsy faizina tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka ary koa isika dia nanana ny ray nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy tsy maika avany anekentsika ny ray ny fanahy ka ho vela isika fa ireny dia nanao izay afay atsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony fa izy kosa dia niasoa mba handraisantsika ny fahamasinany fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andranaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Amen. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo. Miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana ry havako. Ary voaverimberina ao anatin'ny soratra masina matetika ny tenin'Andriamanitra manao hoe miazakazay ianareo. Paoly apôstôly ary dia niteny hoe efa navita ny fiazakazahako ry havako malala rehetra amin'ny tompo. Hoarina amin'ny mpiazakazaka isika mpino kristianina voalaza ny soratra masina. Mpiazakazaka manao korsy saingy mpiazakazaka miazakazaka ao anatin'ny azakazaka lavitrezaka izany. Asa rehefa mba nandinika ny mpiazakazaka ianao fa raha nandinika ny mpiazakazaka ianao dia tsy ny teny rehetra akory ny entina miazakazaka fa manana fananiana manokana ny mpiazakazaka. Tsy maintsy manao akanjo maivana izy, tsy maintsy manao kiraro maivana izy rehefa andeha hiazakazaka. Ary ao anatin'izany azakazaka izany dia misy tanjona hotratrariny araka ny voalazan'ny soratra masina eto. Rehefa miazakazaka dia tsy mahazo mierikerika. Rehefa miazakazaka dia tsy tokony hainy ny orakoraka. Misy olona miorakoraka fa mety hamporisika anao ihany, fa raha variana ny erikerika anao dia mety hisongona ny hafa, mety tsy ho tratranao ny tanjona. Ny tanjona ho antsika mpiazakazaka ankehitriny. Ao anatin'izao azakazaka napetraka ny tompo alohantsika izao sanako dia tsy inona tsy akory fa nasahoantsika amin'ny fiainana mandrakizay. Misy vavolombelona marobe tahaka ny rahona mitazana antsika. Ao iray aman-dreny efa lasa ohatry ny finoany ireny. Ao ihany koa ireo kristianina marobe mitazana antsika ne. Ny firenena rehetra mitazana Madagasikara. Ny jentilisa mitazana ny kristianina. Aiza marina ary izay ten'Andriamanitra ny kristianina ankehitriny. Vavolombelona be dia be zanako no mitazana antsika ankehitriny. Ao anatin'izao azakazaka loka napetraka ny tompo eo an'ilontsika izao anefa ny afatra ary. Ao anatin'izao sitrapon'Andriamanitra izao. Esory daholo aloha ny ota izay malaky mpahazo anao. Esory izay zavatra manavesatra anao tsy ahafahanao miazakazaka. Tsy ahatratraranao ny tanjon'Andriamanitra dia nandovanao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tanjona ange tsy ny asitrana antsika fotsiny. Tsy hoe sitrana ny aretintsika dia izay. Fa ny andovantsika amin'ny fiainana mandrakizay zanako izany no tena tanjon'i Jesosy. Izay nalorany rano teo ambony hazo fijaliana. Saingy betsaka ny otam-bola mitambesatra amintsika. Be dia be inona fahotana malaky mpahazo anao? Fatezerana, ny fakisitinana, ny teny ratsy, ny fiatsaram-belatsihy indrindrandrindra. Tsy manana fotoana lavitsika fa rehefa natrano ianao dia tiako mba hamaky ny boky Amosa 4:4. Any an-trano vakio izany dia raisy fotsiny.
fa indimy ny alanenina tamin'ny olombelon'Andriamanitra. Nalefa ny arety mandringana, nalefa ny valalam-pandany, nalefa ny haitany, nalefa ny tsifisina, fa mbola tsy niverina tamin'ny mpiainanareo Jehovah fa miomana eo amin'Andriamanitra ao. Na tianao na tsy tianao, na tiako na tsy tiako, tsy maintsy eo amin'Andriamanitra isika zanako. Tsy maintsy eo amin'Andriamanitra isika indray androany. Antany anao izy, antany ahy izy, inona no nataonao? Efa mibebaka ve ianao? Safaly fotsiny fa sitrana dia afaka ny aretina. Zanako, andao hiverina, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao tena hibebaka androany, andao tena hifona ka esory daholo izay ota malaky mpahazo anao. Dia jereo Jesosy, asa merikerika, fa jereo Jesosy dia havita ny fiasakasanao ianao. Omena sadro-boninahitra ianao, miaritra ny fahoriana tahaka ny aretan'i Jesosy. Fa tsy maintsy ho avy ny fotoana andresentsika dia andao hibebaka, fa betsaka ny fahotana malaky mpahazo antsika. Tena betsaka. Ary sany mampalahelo any Tompo ka mahatonga anazy tezitra amintsika. Izany ry havako, nanaova antsika ny 4:7 hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Izy no manambitamby mba hanatonanao izao, sao manjary fandatsana ny fifonana aminao ka ny mety mihavana amin'ny mpamonjy izao. Dia ny misy hafandana dia tenao izany teny izany, mangorakoraka ny fonao, mibeba amin'izay, mialamy ratsy fanao, fa sao ity toro-teny farany ho aiza ianao raha hialy ety. Fa tsy maintsy eo amin'Andriamanitra isika, koa teny izao amboary ny lalakaleanao. Iaraka hitsangana isika ny 1 sy ny 2 mpitsanganana, ny 3 mandoalika hibebaka isika rehetra. Mitsangana hafako. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby hanatonanao izao. Mbola miala nena Jesosy, ny mpamonjy no mitady, ny mpamonjy no mitady
nisy nanao ny marina isika ry havako. Samy manana ny tambitam-besatra tsy ahafahantsika miazakazaka. Reny le manavesatra atsika. Lasa mihatsara velatsia isika indraindray. Samy mivavaka, samy mibebaka fa vonana melaneloko ny Tompo. Sokafo ny vavanao dia mitenena. Aoka tsy ny mpitandrina ny solo-vavanao, fa fantatr'Andriamanitra izay nataonao, kanefa izay miaiky ny fahotany no azo ny famindrampo. Mitenena mihitsy efa nanota Jesosy. Mitenena mihitsy efa nanao izay ratsy teo anatrehanao a Tompo. Mitenena mihitsy ka mora tezitra ianao lasa ao amin'i Jesosy fa ilay fahatezerana izany tsy ahafahanao ny azakazaka. Ilay lolo-po, ilay avinavina, ilay fiatsaram-belatsia teo hita ny olona fotsiny, fa ny atao ihany ny atao. Na dia atao anatin'izao confinement izao azy. Samy mandiny tena fa izany voalaza soratra masina hoe dinio ny tenanareo, ny tenanao aloha diniana fa aza mijery ny any hafa zanako. Ina fahotana tena malaky mahazo anao. Raha mora tezitra anao hibebao zany, fa izany tsy ahefana ny marina anatrehan'Andriamanitra. Raha ianao ilay mpiteny ratsy mitapatapa, mijangajanga, tsy fantatro zanako, ianao mahalala ny fahotanao. Fa tsy avy antso ny marina ho ny tompo fampanota mba hibebaka. Mandoalika eto anatrehanao izay Jesosy. Manetry tena eto anatrehanao. Misy vavolombelona marobe mitazana anay. Misy vavolombelona marobe mijery anay Jesosy. Mijery ny fiainanay. Mijery ny ataonay. Mandinika ny mampanompon'Andriamanitra sy ny maha-kristiana anay. Fa rehefa mijery izy, inona ny hitany? Ny faratsinay. Sa nahatonga ny olona tsy resy lahatra manaraka anay. Na dia sitraka mihitsy ary Tompo. Araka voalaza ny Sakaria mpaminany hoe amin'izany andro izany dia hisy olona anankiray hitazona ny sisin-damba ny mpinoka iteny hanaraka anareo izay. Fa indraindray na ny ao atokantranonay aza tsy voataonanay satria kristianina anarany fotsiny izay. Ny ataonay ihany nataonay. Fona aminao izay Jesosy io. Fa samy manana fahotana malaky mahazo anay izay. Samy manana ilay fahotana miraikitra izay Jesosy. Ka tsy ahitana ny voninay trao. Na ny fahatezerana, na ny lolo-po, na ny fijangajangana, na ny fanompo-tsampy, na ny fizahozahoana, fireharehana. Izany rehetra izany fonanay aminao. Ary izay rehetra tsy araka ny sitraponao vitanay Jesosy. Ianao mivavakay. Ianao izay tolokonay, ianao fitarananay. Ary ianao Jesosy hoe izay rehetra manantonay tsy mba ho laviko mihitsiny. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra Tompo. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. Misaotra anao izay Jesosy. Fa niaino anay ianao. Mpamindra fo mantsy ianao. Mpamela helika ianao Jesosy. Ka ho an'izay tena nibebaka marina androany, dia ho ny Tompo aminao androany. Matoky anaka, voavelako ny helokao. Ary ny amin'izao sisa izao, okizay aza manota itsony, ary esory avokoa izay hota mitambesatra aminao, dia atolory ahy ny fonao. Misaotra Jesosy, sambatra ny olona. Ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao. Izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine. Nombona tamin'ny azy fijaliana, mahatika nalefina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo.
mino mifanay masinao ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiambonan'olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. O Jesosy raha iverina ianao dia ho raisiko indray iverina aminao araiko ilay trotraky ny ota natao hatramin'izay variana sy sondriana tamin'ny zavatra hafa fa matoky kosa manomboka izao fa tsy andao ahy ianao roa amin'ny fitopolo amin'ny zato amin'ny karine atsika iverina aminao araiko. Ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina.
tsisy arombaka anay tsony am-pelatananao ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Petrakintsika riavako saotra n'Andriamanitra sika riavako ny amin'izay fotoana izay zao dia tonga fotoana izay hijoroana vavolombelona isika tamin'izay rehetra nataony tompo tao anatin'izay fizantoetra mahamay ny tany rehetra izay nandritra izay confinement izay dia naneho ny voninahiny tokoa Jesosy ary dia tonga fotoana nambarana izany horeny tany horeny firenena fa velan'Andriamanitra ivavahantsika koa mialohan'ny hitsangana izany mpanompon'Andriamanitra ijoro vavolombelona izany dia ndao hiaraka hideran'Andriamanitra isika ataontsika ilay hira hoe fararahan'ny fiotazana teny andino ny voalohany ihany fa betsaka ny fitsapana efa niaretana zanako vita ihany izay hideran'ny tompontsika ao anatin'izany ny andino ny voalohany ihany dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra ijoro vavolombelona. Samy mitiaka ny atokantrano any hideran'Andriamanitra isika hitsangatsika riavako anatin'izany hira izany miramafo an-tompo rehefa miaritra ny fitsapana rehefa ny fitsapana sy fisetrana hira lalatsarotra hira lalatsarotra bana hita ihany tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Za moa dia Colette ny anarako ao anatin'ny sampana CFF ijoro vavolombelona. Vavakintsika tompoko. Jehova aza izahay, aza izahay, aza izahay no mena voninahitra fanenarana masina irery ihany. Misaotra anao Tompo, mankalaza anao, manome voninahitra anao satria tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao ilay Andriamanitra afopetraka fa iva fijery. Ianao ilay Andriamanitra mifezo rehetra izao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mijery miakatra fa mijery midina. Misaotra anao Tompo nanome anay an'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, maty ny soloeloko anay teo ambony hazo fijaliana. Ary anisany mahafaly anay satria miaino anay amin'ny fotoana rehetra, fa na dia amin'ny fotoana tsy hampozina ary dia tena fantatr'Andriamanitra, fantatrao Jesosy ny ao anatin'ny fonay, fantatrao ny mahazo anay. Dia misaotra indrindra Tompo ankehitriny Tompo, ijoro vavolombelonao eto mpanomponao, na dia fantatrao ary Tompo fa tsy niomanao amin'izany kanefa kosa Tompo manery anahy fanamasinao ahafahako mijoro, dia mijoro vavolombelonao hanambarako horetany fa Andriamanitra mahery Jesosy, maheriny Jesosy ivavahanay. Dia misaotra indrindra Tompo teo ka tsy misy hovombarako eto afa-tsy mivoninahitra ao rery ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona manan-kery avy any Nazareta no angatahako izany vavaka izany. Amen. Joroko vavolombelona amintsika eto ry havana tezao anankiroa. Tamin'ny lahatsy tamin'ny herin'ny androany raha ny teny moa dada hoe nanao fitaovavana tany an-trano moa, dia ny teny izy hoe anao an'ilay tombotomboana zany ilay rambon'ny Satana, dia tao anatin'izay dia efa anatin'ny foko moa zany dia miomana ako. Dia rehefa vita izay dia tonga ny andro hariva dia ny sakafo aloha. Dia rehefa vita ny sakafo dia amin'ny valo sasa mahery eo manomboka miomana zany dia nanao akanjo Dia rehefa teo anatrehan'izay amin'izay dia mipaika ny tamin'ny 7 latsaka 5 latsaka 10 aloha dia nivavaka aloha izay tao an-trano. Dia rehefa mivavaka tena mivavaka mihitsy dia nanomboka amin'izay ilay fotoana
dia nanao an'iny vavakiny moa dahata dia nanamasina rano dia nivoaka tany tokotany amin'izay fa nay moa misy tokotany ao dia rehefa nanao amin'izay dia fafafazana eraky ny lanitra eraky ny tokotany rehetrarehetra izany iny rahan'i Jesosy iny dia mandroaka dia voly amin'ny anaran'i Jesosy dia vita iny dia mivavaka indray aloha izany satria nanalakanjo dia avy eo tonga amin'izay ny alina dia matory dia rehefa tonga amin'ny andro alina dia ngamba tsy haiko hoe fa divadiva raina za koa moa tsy dia haiko loatra dia ohatrany misy olona tsy haiko hoe olona firy dia izay zandriko dia vadiko dia za dia eo ny data ka izay manko nantaniako rehefa manofy mahita ny data mony dia tena hoe Jesosy mihitsy dia miazakazaka izy misaotisaoty miazakazaka misaotisaoty tena za tena variana hono atsy hoe manina pasy tena manao zao dia miazakazaka misaotisaoty dia mitsakintsaka dia mivesivesy dia tsy haiko tsony izay ataony teo zany dia efa elaela mihitsy izy manao zao dia za hono tany hoe tsy mbola nahita tsy nahita mipastera nanao ohatr'izao ohatra amin'izay fa mifaly be izy zany dia vita izay dia mifinina ny zandriko dia mifininy ahako tena fininy mihitsy dia fininy koa mivadiko tonga dia tapaka nofoko dia oza hoe indray misaotra anao Jesosy fa tena faly zany ianao tamin'iny dia izay ny voalohany dia mifaharoa tamin'ny larobia teo tsy haiko mihitsy fa teto ambaninoko teto zany ohatra nisy tonga dia misy ratra lavalava tonga dia milavalava tsy fatako misy ratra be mihitsy zany teto dia zany efa misary tsy hitako mihitsy n'lay izy dia rehefa teo anatrehan'izay dia ohatran'ny larobia maraina io hoe ana isotro ny rahan'i Jesosy za zany ohatrany hoe mbola diniko aloha izay hoe misy fotoam-pifoazana dia hoe asiana huile coco zany le satria hitako hoe tena maratra sady manaintaina le izy zay zany voaheniko ny larobia fa hatramin'izay ohatrany tsy hainiko mihitsiny dia tonga ny dia ozy mivadiko hoe asivy huile coco raha riva io asiako ny rahan'i Jesosy fa za mino fa haina ny zavatra rehetra dia rehefa tonga amin'izay ny larobia dia nanatrika amin'ny fotoana tao an-trano iny moa dia rehefa tonga ilay fotoana tao an-trano dia manamasina rano amin'izay dia niteny dada hoe sotrozy izy iny nadiony ao anatinao rehetra dia ny ambokambony kely hosorany izay faritra marary tonga dia finoko mihitsy ny ana satria teto narary moa io masoko droite ty koa ohatra nisy menamena tonga dia nasiko an'izay dia le tetiko tonga dia ingaiko ny kanjoko dia nasiko tamin'ny anaran'i Jesosy tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tena miteny aminareo fa ny alina iny ny arivana iny tonga dia maina le fery dia za gaga ingaiko ty zao hoe sotranao Jesosy tiako tenenina aminareo dia zao teneniko aminareo dia zao tsika rehetrarehetra izay mandre an'izao tena mahery Jesosy za ry havana tena teneniko anareo tsy roko vavolombelona aminareo za tapaka ny tratrako accidenté tamin'ny tomobile zay mbola dareo manko tsy mbola nandre an'izany raha ny tenen'ny dokotera tampoko hitondra takaitra mandrakizay tsy afaka nitsanga ny ty tanako ty zany mahatonga nampijany eo amin'ny CFF satria tiako loatra le mihira nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy avereno ny feoko fa za tia hira tena miteny aminareo mars 23 mars voan'izay accidenté zay tsy nanatrika ny pasika ny choral juin tonga dia vokatry ny CFF volana tonga dia nanao hôtesse raha ny tena etahako tsy afaka manao an'izany fa tena hoe Jesosy mahery joué nitokanana mpiandry tany andaingo hatramin'izao tsika miteny zao za tsy miala amin'ny Jesosy satria mahery ny Jesosy tehaka ho an'Andriamanitra tsika ry havana tehaka mahabe ho an'i Jesosy favaka tsika tompoko Jesosy tiako anenao hoe tena tiako ianao satria tsy nanary anay na inona fiteniny olona Jesosy mety hoe berany maso amin'tsoreto fa ny fantatra tia ianao satria mbola ny fahasoavanao ny mbola natozao anahy ary zany nitoriako hitenenako amin'ny olona rehetra fa mahery ny Jesosy nay mahery ny rahan'i Jesosy satria manasitrana manafaka mamelombelona tadiavinao aminay dia anana finoana matanjaka anao fa tsy herikerika na visy havanana satria zany mahazo anay Jesosy indraindray ao anatin'ny ferikerena ao anatin'ny fiananana ninona Jesosy mbola toetra mifanotra amin'ny sitraponao dia amboary zay Jesosy tompo fantatretoko fa tsy mijery ivelany ianao fa ny fony manatona anao za mitsoro Jesosy dia anisan'ny tena faly fa mahery ianao tompo
mahery ianao dia apetraka fino-pelantananao fiainanay rehetra aoka mba hatoky anao zay anana tahotra anao zay tompo amin'ny zavatra rehetra iainanay satria velona ny Andriamanitra ivavahanay ny anaran'i Jesosy Kristy velona manakera vany Nazareta no angatahako sy andriko izany vavaka izany sotra ray eo amen. Misy SMS ho vakiana fijoroana vavolombelona. Izany ry havana manambara fa tena miasa Jesosy maneho ny voninany amintsika rehetra izy ka dia mbola hitehaka hatrantsika ho an'i Jesosy ilay mahery tehaka ho an'Andriamanitra tika. Amin'ny anaran'ny Jesosy zany nijoroako eto SMS nalefan'ny Rahalahy Andrea taty amiko ty matombo nalefany dia ty nozaraina amintsika rehetra zay fijoroana vavolombelona zay araka ny efa voalazan'ny ilay ranabavy teo aloha moa tamin'ny alarobia teo fisotroana ran'i Jesosy ary anisany nanatanteraka an'izay koa ity rahalahy antsoina hoe Andre ty izy ony dia efa narary valahana nandritra ny 40 taona dia tamin'io alarobia io rehefa nanetana tetỳ amin'ny altary dada hoe isotro ny rano Jesosy tsika ka amelao ambony kely izy ao anatin'ny vera dia ahosory amin'izay faritra marary aminareo ny ambona rano kely iny rehefa nanao an'izay aho izy dia sitrana tanteraka ilay valahako izay efa narary nandritra ny 40 taona dia mivoninahitra ho izy dia ho an'i Jesosy irery fa sitrana hon'izy amin'izao fotoana izao Rahalahy Andrea nandefa n'izay SMS zay ho zaraina amintsika voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany amen. Tehaka ho an'Andriamanitra tsika. Mbola misy zay eny ary dia misaotra ny tompo lehibe tsika noho ny amin'izany voninahitra nasehon'ny tompo tamintsika zany ame voninahitra azy tsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina 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 Jehova tompo maro enika ny voninahiny tany rehetra amen. Ira faharoapolo ny andininy voalohany dia hitsangana ny ray aman-drenitsika dada Randriana Toandro. miaraaba tsika rehetrarehetrarehetra any atokantrano ray mbola velonaina soma tsara tsy nisy nipikana ray azy ary nisy mipika kely teo nisitranon Jesosy tamin'ny rany izay efa nijaly 40 taona mampisaotra an'Andriamanitra zany. Ny lazaiko anareo voalohany aloha dia misaotra tsika be dehibe izay nandray anjara tamin'ny fanampiana ny mpitandrina any aminareo rehetra any ambanivohitra rehetrarehetrarehetra any hoe jereo fa mipitandritsika ne ka samy manana ny asany daholo nefa no izao fioboana izao dia tsy misy afaka miasa na dia anankiray azy nefa ny fiangonana mbola tsy misy mahazaka ny fivelomany ka dia nampirisika antsika rehetrarehetra mba samy hijery daholo izany mpitandrina any amin'izany. Ary ny sasany kosa moa zay tena hita fa tena fanijaly tokoa any ambanivohitra any dia izay mitaraina taminay dia efa nandefasana daholo izay tokony ho anjarany satria teto amintsika nisy nanome vary na misy nanome menaka nisy nanome sira na siramamy dia tsy afaka alefa aty aminay zany dada hozy fa tsisy taksy borosy na dia ny makaty azy
dia nisoloana vola ireny. Dia tsika eto Taninanandrano koa satria fa nilaza taminareo ny hoe raha ohatra ka mbola tsy misy ny andry ny fandraisana, intelo fandraisana androany zao tsika tsy misy procession. Ny procession-tsika nefany eo amin'ny 100 millions de francs io rehefa lahady fandraisana. Ka raha intelo tsika zany no tsy manao procession dia misy amin'ilay fiteny hoe manque à gagner, zany hoe tokony ho niditra nefa tsy tafiditra ilay vola 300 millions de francs. Ny vola izay tsy maintsy miala amintsika nefa ny amin'ny karamampiasa rehetrarehetra eo amin'ny Taninanandrano, ireo tobo rehetrarehetra izay tsy maintsy jerena adodo daholo, mpikarakara ao aminy, ny mpitaiza marary eo aminy, ny marary eo aminy, adiditsika dodaholo zany. Niofan'ny trano sekolitsika 8 millions de francs sy ny jiro sy ny rano izay lany eto amin'ny Taninanandrano tia mahatratra 115 millions. Tamin'ny herinandroany isika dia nahazo 58 millions de francs, nareo manao azy amin'ny teny gasy, fa ny azosika kosa androany izay sorana ny be dehibe izay malala tanana rehetrarehetra na tsiaro misy asan'Andriamanitra tokony ho atao dia nahatratra 115 millions amin'ilay tena ilantsika azy dia miteka ho antentsika amin'izany rehetrarehetra. Noho izany dia minotsika fa voalohany indray ireo adidy be dehibe tsy maintsy sahantsika, ka dia Andriamanitra ny fiadanana ny amaly fitia anareo rehetra. Sotra Tompo. Fa ny afatro ny Tompo dia zao, dia tsara ho antsika rehetrarehetra malagasy izay novonjen'Andriamanitra tamin'ny coronavirus, sitrana somatsara ary tsy mbola nisy maty hatramin'izao. Tsy mitovy amin'ireo firenena maro be manerana ny tany isika malagasy mihitsy, na ny malagasy rehetra any ampitan-dranomasina zany, na ny malagasy rehetrarehetra eto Madagasikara zany, dia afa-doza. Iza ny nanao an'izany ozy tsika? Jesosy. Avy iza ny famonjena antsika? Avy amin'Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany, voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany. Fa izao ny afany. Tadidio tsara ozy ao amin'ny Samuel faharoa toko fahaenina, mamaka dia ny daholo tsika rehetrarehetra ahitantsika ny tena marina. Samuel faharoa toko fahaenina, page 287, testamenta taloha, pejy fahafito amby 20 sy 200. Samuel faharoa toko fahaenina. Tia dia tamin'ny nahatongavan'ny fiaran'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Raha isika nge ny andinin'ny 17 ka hatramy ny andininy 17. Mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. 17. Ary napiditra ny fiaran'i Jehova ny olona ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany tao amin'ilay izay naorin'i Davida hitoerany. Ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehova. Ary no fa voatitra Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, dia nitsodrano ny vahoaka tamin'ny anaran'i Jehova tompony maro izy, dia nomeny mofo iray sy hena iray didy ary apembam-boloboka iray avy ny olona rehetra, dia ny Israely rehetra na lahy na vavy. Dia samy nody tany an-tranony avy ny olona rehetra. Zay zany tonga ny fiaran'i Jehova
tena no fanatitra ny vahoaka rehetra niaraka tamin'ny Davida dia nomeny tsodrano ody fa jereo amin'izay nataony tany atokantrano tahaka izay ho ataontsika rehetra izao nanafarany tompontsika androany. Andiny ny faharoapolo ary Davida koa mba nody hitsodrano ny ankonany. Dadio zay hitsodrano ny ankonany izy fa niala ny vahoaka fa Mikala zanaka vavy ny Saoly vadiny Davida io fa Mikala zanaka vavy ny Saoly nivoaka hitsenan'i Davida ka nanao hoe akory ty voninahitra ny mpanjakan'i Israely androany, ilay nanary lamba anikeo teo mason'ny zanaka vavy mpanompony tahaka ny adala manary lamba ka tsy nanan-kenatra. Ary io kosa Davida tamin'ny Mikala teo anatrehan'i Jehovah izay nifidy aho no ny rainao sy ny ankonany rehetra ka nanendry aho mpanapaka ny Israely, olon'i Jehovah. Eny teo anatrehan'i Jehovah no nitsinjahako ary mbola hivazina kokoa noho izany azaho fa ataoko tsinotsinona ny tenako nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovovavy nantsoina ireo koa aho ka dia tsy nananjanaka intsony mandra-pahafatiny Mikala zanaka vaviny Saoly. Ry havana ny ten'Andriamanitra ho lazaina amin'izany dia zao rehefa any an-trano tsika rehetra hony meona amin'ny tompo ianao rery ndeha mitsinjaka zay ny apa manahelo mihitsy ozy izy raha zay soa nataoko ho anareo ny tanako mahery zay nanasitranako sy namonjeko anareo tamin'ny coronavirus tsy mba nidera ianareo marary ny foko izy malahelo soratra masina ozy milaza hoe mba tsarovy no ny asa mahagaga nataoko taminareo fa ianareo tsy mba nisy ny sotra tsy mba nisy ny mitsinjaka tahaka ny Davida ohatra ny olona dala taovy any an-trano zany ny androany fa io no mba mahafaly azy. Raha izay mba mitakiny amintsika dia tsy mentsika azy zavatra hafa raha takeny amintsika ataontsika fa raha izay mba takitsika dia ataontsika. Zao ary tsika rehetrarehetra dia anonira fa 777 hoe inona reny atakaloko an' Jesosy izay mpitsiloka sary mitsinjaka eny atoerana hoe zay anaovanao azy eo zay anaovanao aza mijery olona aza mijery nizanizana akaviana akavanana na idada na ineny zay andiny ny voalohan'izay ihany no ataontsika satria zany mba niriny dia tanterahantsika ny androany. Aza mijery zay vadinao na zay zanakao fa Jesosy ilay tianao namonjy anao zay nandihizanao. Tsangantsika rehetrarehetra
mahatrany ho an'andriamanitra rery any. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra. Petraka isika dia hitory ny tenin'andriamanitra amintsika pastera Benaivo izay mpitandrina any Akady kely. Eny ary melohan'ny tsanganany ray aman-drem-pitandrina pasteur Rakotomalala Benaivo izay ny rahan'ny tompo hitondra ny teniny amintsika androany dia andao hiaraka hira isika, ataontsika ny hira ao amin'ny carnet atsika, hira fa 2:20 faniriana soa zany hira zany nataontsika fa nandefa ny teny koa ho ny tompo mba hasitra anazy. Manana ny olana ianao, manana ny ady atrehanao ianao, manana zavatra manahirana anao ianao amin'izao raso fotoana izao ny tenin'Andriamanitra dia ampy ahasitrana anao izany teny izany koa raisitsika izany. Hitsangantsika dia ny andininy voalohany sy ny fahatelo dia hitsangana ny ray aman-drem-pitandrina. Tsy mipetraka isika raha tsy vita mivavaka, mitsangana ry havako isika rehetra. Mankalaza sy manome voninahitra anao Andriamanitra ay tompo sy mpanjakanay zay dia ilay Jesosy mpandresy, ilay nampandresy anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra tonga ankehitriny, ny anambarana ny teninao, ny afatrao izay apetraka ao mandrakariva mba hivelomanay, ampahirezana anay endretra rehetreny. Mitenena araka ny fombanao fa voninkainanao zay fa ny teninao ihany no anananay fiainana. Sotra Jesosy, amen. Afaka mipetraka isika rehetra. Dia toriteny tsy misy lehibe ohatran'izay efa napetraka ny ray aman-dreny teo, satria ny toriteny dia tsy hafa fa afatr'Andriamanitra ampitondraina ho an'ny olony. Fa hitodika isika ny amin'ny perikopantsika amin'ity an'io ny amin'izao toriteny izao. Dia amin'ny tinantsika ny perikopantsika rehetrarehetra
ny lioka toko fahafito. Lioka toko fahafito. Lioka toko fahafito dia ny andininy fa 2:10 ka hatramin'ny 4:10. Lioka toko fahafito andininy fa 2:10 ka hatramin'ny 4:10. Dia ovakitsika koa ny apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 dia ny andininy 10 ka hatramin'ny 1:10. Apokalipsy toko 12 andininy 1:10 10 ka hatramin'ny 1:10. Rehefa hitatsika ireo dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eo amin'ny apokalipsy zany. Dia na rehefa eo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia tonga amin'ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny raha lantsika dia ilay ny apanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro manalina, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpiana sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mbita eo akaiky mivavadiny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra tendra vavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy, ary noho nahita ny ravehivavy ny tompo dia honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany, ary nanatona azy izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izao aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fitiavan'i Jesosy ny famindram-pony dia ho amintsika tsirairay isa-tokantrano, isa-pirenena, isa-pokony, na any amin'ny kontinanty ny Eropa any, na any amin'ny kontinanty Amerikany, tsy fantatro mety any Azia koa aza, satria mo tsy voafetra intsony amin'izao fotoana izao ny elanelan'ny tany noho ny fisiny ny tambanjotra tserasera, tambanjotra sosialy isan-karazany izay tsy ferana. Ary fotoana izao mety mahatateraka ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny olona rehetra angetaeta ny tenin'Andriamanitra, ka ho atsika rehetra izay mandre izao fanompam-pivavahana izao any amin'ny toerana misy atsika any, raha any amin'ny faritry Kanada zao mbola alina, mbola maizina, kanefany dia maniry mandre ka mandre dia amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny tenin'ny tompo hoe mitsangana, miarena, fa tonga ny fahazavanao, tonga ny fandresenao, satria Jesosy mampandresy ny vohosiny. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra tantaraiko amintsika, zava-nisy izy ity. Ny fotoana mety tsy tahaka izao fa somaro akaiky fety izy ity. Tantara na kohonana anankiray telo mianaka, tantara marina izao tantaraiko anareo izao. Sabotsy ny andro, andray vola rangahy, dia manana ny fahalemeny moa rangahy,
dia avy ramatoa hitsena azy. Rehefa tonga tany tsena azy tany ampiasana, ramatoa somary taratara kely dia efa nobanganirangano volo, efa banga fa niaraka tamin'ny namany izy zany. Ny andro nefa fety, izy tsy dia hoe mpiasa bebe karama be, fa azo lazaina hoe ilay saranga mbambany ao amin'ny orinasa. Dia lasa mba nietsena ihany izy mivady andao etsena, dia nividina ny sakafo ho ataony ampitso, vidina ny desera. Inona no entina ho an'ny kalapeta kely any an-trano, dia andao hividy mofo ho an'ny kalapeta, dia nividina mofo. Nandeha rangahy efa memafana ny andro, amin'ny fitenin'ny zatovy hoe efa miepo, dia niepo ny alcool memamo, ny anoanana mamely, ny entana mavesatra. Fatatsika tsika malagasy fa izy ny mpitondretana, ramatoa ny mpitondretana. Loavin'ny ramatoa ny entana hoentina any an-trano, rangahy sakelehana efa midoladola mamimamy ny anoanana mamely. Ozy rangahy tena ohatrany nona be ramatoa izy fa ameo kely aloha dia amin'izay anao tsy reraka. Dia ao ary ozy ramatoa nakany rangahy ny hanina tao anaty harona, nakany akondro raisy mofo raisy isa tavela hoe ho an'ny kalapeta. Ramatoa efa tena tseratsemboka be, efa reraka ny lalana mbola lavitra. Dia ozy ramatoa hoe tsy ho tonga ko any an-trano tsony ianao ary tetany ty tsy ho zakako fa lao ampy ty aloha. Dia nasinyko le ambo mofo sy ambon'akondro kely anankiray naterina ho an'ny kalapeta. Dia hoy izy miteny hoe dia any aloha kalapeta fa dia asiako ty, fa zany nao na ny raindroky tsy mety hitondretana. Dia nohaniny adininy hatramin'ny zanany. Fa Jesosy ry havana, hiditra ny tenin'Andriamanitra tsika. Jesosy raha vao nahita n'ilay malahelo, ilay mpitondra tena mahantra maty ny zanany, adininy ny fifaliany miaraka tamin'ny mpianatra fa ny zavatra namaky azy tao anatin'ny fony. Dia ny anome aina ho an'ilay maty. Isika koa mba sendra tonga sarotra tahaka an'ilay olona teo angamba, dia isika hoe maty amatesa ravana. Tsy zay ny amintsika malagasy. Fomba fitenitsika zany, raha maty amatesa ravana, raha maty ravana dia nareo any an-trano amin'ny mahafantatra ny toyny. Fa iza tsy mety ho maty alohan'ny olona, ka raha tokony anasoavako ny olona, anasoavako ny tenako aloha. Fa Jesosy ry havana tsy mby zany. Nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana izy, nitondra ny herikotsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana izy, satria nahita fa efa ho faty tsika. Zany olo zany tsy tratry ny confinement nefa zany ny toetrany. Fa tsika angamba ao an-trano ao na ny mifampijery ary rehefa mitady anana ina koa nijerijerenao. Efa somary tsy nefa manahirakirana le ela loatra. Fa andeha hibanjina an' Jesosy tsika, andeha hibanjina n'le hazo fijaliana zay nitondrana ny fahotantsika sy ny fahalementsika rehetra ary ny aretitsika rehetra. Ka ninonina
zay mety ho zavatra miseho eo amin'ny fiainatsika ka mitady hitondra fahafatesana izany ela loatra ny confinement zany ohatra ny mety tsy miditra ny vola ka laisaka ho atao tahiry mba hitsinjovana ny mety kiraro ny kalapeta mety ny akanjo ny kalapeta andao loha hoanina ividiana-kanina fa raha ty ho ray manonja alao tsika tsy hijery an'izay fa lao hijery an' Jesosy ilay tompony fiainatsika fa raha ny vola ny mahavelona tsy maty ny miliardera raha ny fanafody ny mahavelona tsy maty ny mpanao fanafody fa tsy misy ody faty ry havana eto ambonin'ny tany afa-tsy eo amin'i Jesosy rery any ka na maty aza dia hatsanga ny tompo satria herin'izany ary zany no hitany John teo amin'ny fahitana zay no mampahitana Andriamanitra azy ny amin'izany hoe ho avy ny fiainana mandrakizay ny kristianina mino azy zany hoe fa zay ny tafiny raha ny Kristy no mandresy ny devoly ny devoly dia efa nalefan'Andriamanitra ndroan'Andriamanitra hoe ty ambony tany ary zay nolazany eo amboniny olay texte mivakitsika eo lozanareo ry tany fa lasany aminareo ny devoly fa ny zanak'Andriamanitra tsy ampororon zany fa ny zanak'Andriamanitra satria mitavy an'i Kristy feno raha an'i Kristy dia manantena sy matoky izy fa tsy maintsy andresy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry ka naninona aretina ninninona zavatra miseho teo amin'ny fiainatsika kristianina nandalo daholo anie zavatra rehetrarehetra ry havany asa ianao any an-trano any mety marary eo mpandrinao ianao vao tamin'io ve ianao narary sa efa narary ko taloha fa isa-taona ary ny tenin'Andriamanitra milaza n'izany raha teo mampiomana antsika hoe miomana fa zao fiainana zao ny ratsy foana tsisy fiainana etsary zany fa zay manana an' Jesosy tsy matahotra ny fiaratsy ny fiainana fa alao ny fiainana ho ratsiratsy ihany araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay ratsy alao ho ratsy fa zay tsara iatsara mandrakariva satria Andriamanitra no manatsara ny fiainan'ny olona ry havana te hampitraka anao te hampahery anao te hampitsinjaka anao araka ny teniny ny afatra an' Jesosy teo hoe aza miorooro fa tsy hain'ny olona miorooro no mitsinjaka sa ianao sady teny malahelo fa ny olona mideran'Andriamanitra no miany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery any le Andriamanitra mpandresy Andriamanitra mpamorona Andriamanitra mpanome aina zany no afaka mikofokofoka sy mitsangana ka Jesosy miteny aminao androany hoe ry zatovo miarena za tsy mitarika anao hoe aza mitandro tena za tsy miteny aminao hoe tsisy ilaina zany reny afepetra rehetrarehetra fiarovana rehetrarehetra ireny fa hoy ny tenin'Andriamanitra aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitra ao zavatra rehetra miara-miasa asoa atsika fa ny zavatra zay ambarany soratra masina aminao androany amintsika androany dia ny anatsika n'izay herim-pinoana herim-panahy fa efa zanaky mimpandresy itsika efa mandresy tsika noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry ka tokony hitsangana hijoro vavolombelon'ny tompo amin'izany faherezana izany
fa tsy isy zanaky ny FPVM, tsy isy kristianina ka iorooro ka atahotra iondro davy isanandro satria hoe tonga hono ny coronavirus. Fa ny aretina misy foana ho iaho, misy foana ny aretina na inona fa na inona aretina misy eo amintsika, na inona zavatra misy eo amintsika, vitan' Jesosy ny manafaka atsika sa tsy vitany ry havana. Ka alao le herin'i Jesosy mahay zavatra rehetra no deraintsika sy ankalazaintsika, fa tsy mifampatahorany devotry sy ny firongony no ampiororo atsika ka ampiondrika atsika tsy afaka hideran'Andriamanitra intsony. Mety ho telo mianaka fotsiny ianao ao an-tranao, mety nareo mivady fotsiny aza, mety ianao rery any satria mandaly atsatra, mety any amin'ny hôpitaly any ny ankohonanao sasany miady mafy amin'ny aretina. Aoka ianao no hiteny amin'izy ireny, aoka ianao no hijoro vavolombelona amin'izy ireny, fa izy ireo dia nandresy azy no ny amin'ny raha ny zanak'ondry andeha hitafy ary manaiky ho tafiana ny amin'izany raha ny zanak'ondry zany dia hovoaka mpandresy isika rehetra. Ao tsy hovariana amin'ny ady hevitra maro isan-karazany, fa anankiray ihany tsotra ny afaka andresy atsika dia izao hoe ny fitafiana sy ny fanekena ho tafiany Jesosy amin'ny raha ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Kataka ny koral larisika hanao hira anankiray.
misaotra tompoko tsangana hivavaka isika rehetra ao aren'le tsodrano kosa dia ny hira fa 5:50 ao amin'ny boky ny fifoazana 5:50 afatry ny lanitra no ambarany za mety ahitan-doza raha tsy teo ianao dia misaotra anao ka ingane mbola mba hitohy ampitiavana ampifaliana zany asan'izany misaotra anao amin'ireo mpitandro filaminana rehetra nandamina ny sain'ny olona hatramin'izay ka hatramin'izao avy aminao zany ka dia mbola hitombo fahasalamana sy hery tombo voninahitra koa zay rehetrarehetra nandray anjara tamin'izany ary tsy adinonay fa ny lehibe indrindra dia ny misaotra an'Andriamanitra zay nohony amin'ny filoham-pirenena nahita zao lalana fanafody mba mikaondo mafy dia mafy tsy nandry andro tsy nandry alina an'izay mahasoa ny Madagasikara ka dia izay fantatro kosa mba ho azy sy ny vady aman-janany dia mbola mbomenao azy ny fahasalamana sy fahendrena hitondrany ny tany sy ny firenena fa izay rehetrarehetra kosa Jesosy satria efa any atokantrano any tsirairay avy mangataka anao zay mba ho any atokantrano tsirairay avy miaraka amin'ny anjelinao maro be analikisa anjely mpiaro anay tsirairay avy hitondra ny bokin'ny fiainana hivavaka maso zay Jesosy ka dia mba hanoratra izay mba vavaka kely tonononay amin'ny fonay ao dia mba hoentinao miaraka amin'ny anjelinao zany bokin'ny fiainana zany fa ho any amin'Andriamanitra rainay ianao sady raintsika hoe ianao Jesosy izy ny tompony teny farany mba ho famonjenanay ka zay rehetrarehetra vavaka mba tonononay eto dia ianono mpisolo vavanay Jesosy rehefa miala eto zay izao tanteroara Jesosy ny teny izay nataonao tamin'ny mpanomponao jamba fahiny hoe inona ny tianao mbola hataoko aminao fa ny teninao androany dia hoe mitsangana na dia maty ary mbola mitsangana indray noho ny amin'ny teninao ka dia izay vavaka tonononay eto dia mba hatsanganao enatrehan'Andriamanitra ray mba hitondra indray hery vaovao anay na dia tsy tany masonay aza zany vavaka ataonao amin'Andriamanitra izany tanteroara Jesosy ny tompony teninao hoe raha eto amin'ity toerana ity ianareo mivavaka raha any amin'ny toerana tsirairay avy any ianareo mivavaka miaino ianareo ny an-danitra ao ianao iary ny fivavahanay tsirairay avy Jesosy
misaotra Jesosy. Misaotranao, 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 zoko manala. Atson'andro dia andro, atson'alina dia alina. Ny masonao tsy mba rendremana, tsy mba matory, fa isan'andro isaky ny alina dia mijery anay foana isaky ny 2 minitra anao ianao andemenako azy. Misaotra Jesosy. Hiakatra ny an-danitra zao dia zao ianao, eo amin'Andriamanitra ray. Andohalika ifonandro manalina ho anay, fa le devoly mantsy Jesosy mbola miodiody eny foana. Reny rehetrarehetra reny tsy misy mahafaka an'ireny afa-tsy anao rery ihany, hoe mijanona dia mijanona Satana, miala dia miala Satana, ka draina amin'ny afo be. Fa ireny ihany no manako tabanao eo amin'ny lapan'Andriamanitra miampanganay amin'ny fahotanay, ary satria marina daholo ny filazan'ny devoly ny amin'izany fahadalana izany, dia mba ianao ny solovavanay mpanota eo anatrehan'Andriamanitra ray. Engany Jesosy, mba hisokatra amin'izay ny fiangonana rehetra. Hainao no miteny, hainao no manome teny marary, teny fampieriseretana, teny fampandrosoana ho an'ity Madagasikara ity, ho amin'ny mpitondranay. Fa zava-dehibe amin'ny vahoakanao no afaka midera sy mankalaza anao eraky ny fiangonana kristianina rehetra. Dia ny anaran'i Jesosy zokinay malalanay no anaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Jesosy. Raina izy ny an-danitra ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any sitrako. Ety an-tany tahaka ny an-danitra, meonay lilianina sahazy ho dia mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary iza mitondra amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisolotsodrano avy amin'ny Tompo, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, izay nilazainy mandrakariva tamin'ny apôstôly Paoly, izay nenjehana fa tsy azo, potraka fa tsy maty, tondra mandrakariva ny fahorian'i Jesosy Kristy izay tsy vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Le nitenenany tamin'ny ampoanao ny fahasoavako, mba ho ampy antsika rehetra, ho ampy aminareo rehetra, ho ampy amin'ny tokantrano tsirairay avy. Zany hery ny fahasoavan'i Jesosy zany hitondra fahasitranana, fiadanana ho amintsika rehetrarehetra, na amin'ny aretiny zany na amin'ny adi-tsaina zany. Fa Jesosy zokinao malalanao le mifona ao an-danitra ao, miteny foana raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Meu pai
misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra indrindra tompo voninahitra ny ho an'andriamanitra rery any alleloia masina 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 jehova tompony maro endrika fanrehetra tanteraka tokoa nde zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Napetraka isika dia mampatsiaro antsika rehetrarehetra isan-tokantrano fa handray ny fanasan'ny tompo isika izao a dia efa mino aho fa efa niomana daholo ianareo amin'izay misy any an-tranonareo any izay manana divay makiny azy ny tsy manana fa manana jus de fruit dia ataovy ny tsy manana n'ireo rehetrarehetra reo fa ranomangatsika dia ataovy zany rehetrarehetra zany fa ho amasin'ny tompo zany hitondra aina sy hery ary fahasalamana ho antsika ho an'ny nofo rehetra zany ary fiainana mandrakizay ho an'ny fanahintsika eo peritreretana an'izany sy kenikenonana an'izany dia manao hirahira indray a ny atoko-pihira.
riavana malala ao amin'ny tompo a tonga amin'ny fotoana iona atsika amin'Andriamanitra isika rehetrarehetra mamangy misambatan'olona ety ambonin'ny tany mantsy ilay Jesosy sokintsika ilay namonjy sy nanavitra antsika tamin'ny fahotantsika rehetra tiany eo amintsika isa-tokantrano ny aren'ny fitiavan'ilay Jesosy nanafaka sy nanafaka anao satria izao sy anao ilay nataony tonga zavatra nataon'Andriamanitra tonga lafatra indrindra zavaboary anankiray sarobidy indrindra eo apela tanan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao aneo zany fitiavany sarobidy zany zay efa nitenenana tamintsika hatrany am-piandohana izy hoe fitiavana mandrakizay ho Jesosy no itiavako anareo rehetrarehetra ho tanterahan'Andriamanitra eto zany androany ka anao fanekena amintsika izy ary fanekena ho asiana sonia eto androany amin'ny alalan'izao fanasana masina izao noho izany andeha hitsangantsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra manoloany indrindra zany fitiavan'Andriamanitra zany ary anome voninahitra sangana isika rehetrarehetra voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany haleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen izao ny voalaza ny soratra masina riavana amin'ny anaran'i Jesosy izao Jesosy ny mofo velona zay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandraka izay izy ary mofo izay omeko azy dia ny nofoko ho fiaina zao tontolo izao izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ho Jesosy ary izao anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako no tena fisotro amen izany tenin'Andriamanitra zany riavana dia andehantsika hifaly eo amin'Andriamanitra andehantsika hidera azy ankalaza azy satria nomeno atsika ny zanan'ilay tokanam-batsy ho very zay rehetra mino azo ny soratra masina ka ny fotsika rehetra no asandratsika any amin'Andriamanitra no nira fahafito ao amin'ny firana fanampiny tsy hainy ainy angina ka tsy ankalaza ny avo namely fitahiana ka tsy mba namely atsika rehetra ho lavo ka dera sotra natolotsika azy raiso zany fo faly loatra zany zay entina midera azy saina tsy ampy alala ho nytonikira ny fatran'izany fitiavan'Andriamanitra nanomezany zanan'ilay tokany zany anefa raiso tompo malala ny fankasitrana anao ry ray tsara indrindra andininy voalohany ao amin'ny era fahafito ny firana fanampiny favaka isika rehetra niteranao andro manalina zay ry Jesosy zokinay malala ilay namita ny asa-pamonjena lehibe nataonao takaly teo amin'ny azo fijaliana faizany ary mbola tsarovana ankehitriny zany eto amin'ity toerana misy anay ity any amin'ny toerana ny misy tokantrano any misy aminay ny atampitendro miboatra zany mikikika te eo namanao ary meo namanao amin'ny alalan'izao fanasana masina izao midina mamangy anay rehetrarehetra amin'izany ianao zany ny falianay ravoravoan'ny fanahinay Andriamanitra
satria sambatra manana anao zay ankehitriny ary reto famantarany reto nomenao mba tsy arovana manokana fa namonjy anay ho afaka tamin'ny fahotanay ny zokinay malala nanao takaly teo amin'ny any fijaliana no ny amin'ny adalanay ilay Jesosy tia ary tena tia anay hatramana farany ka raha tokony ho zay no meloka raha izay ny tokony ho faty dia nentinao avokoa zany fanamelohana zany fahafatesany zany mba hitondranay sy izoranay ho amin'ny aren'ny fahasoavanao Andriamanitra ka fiainana mandrakizay no nomenao anay amin'izany noho izany fanamasino hamasino mofo mba ho ny tenanao zay nijaly ka nanavotana anay ary hamasino koa na rano Jesosy mba ho na ranao ilay nanaovanao fanekena mandrakizay fa tsy anontony fono aminay ianao tsy tahiry fatezerana mandrakizay koa fa famindram-pony sitrakao fa tsy fanatitra latsadra sotra ndrindra tompo ireo dekona andrainao voalohany ianao nivimbana azy ianao lalana azy hanamarina ny asa rehetra ataony mba midetongony azy ianao ary ampahery azy amin'ny asa rehetra zay antaony ary mpandray rehetra kosa any amin'ny isa tanàna any amin'ny isa tokantrano ny sambatan'olona andrainao Jesosy any ny fonay ny tritriara ny fonay ny kasio androany mba tsy arovany any atsaran'izany asa mpamonjenao zany ka dia mety eza hiasa Jesosy amin'ny fiainanay ary tsy mety ny fonay satria tonga mamangy ny isa tokantrano ianao tonga mamangy ny isa mpianakaviana ianao tonga mijery ny isa mpiangonana ianao ka raha mba androany zay Jesosy ny miondrika mimpanetrenteny atao apoditry ny azo fijalianao amin'izao fotoana tsy arovanay ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao maritra mandrakizay zany dia ady aloha zay mba iombina amin'ny any an-danitra any hideranao manao hoe masina 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 Jehova tompona maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen mahasotoerana isika rehetra hoy ny soratra masina riavana fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny zay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako izao natao fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoka hoy ny tompo Jesosy ity kapoka ity hoy Jesosy no le rano fanekena vaovao nomena ho antsika rehetra mba ho famelan-keloka ka naovinanao vina isika no mihinana itony mofo itony sy misotra mitony kapoka itony dia manambara ny fahafatesan'ny tompo izany mandra-piaviny amen andeha hoy ny tompo Jesosy fa indro efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra eo ampizarana ireto fanasana masina ireto no andeha anaovantsika ny hira fa 2:30 ao amin'ny boky kira fiderana 2:30 ao amin'ny boky kira fiderana 3:30 amin'ny firana fifoazana Jesosy aneka nijaly tao Getsemane so dia adinontsika izany nidinitra sy narano zay nitete rotsaka be toy na raha aoka tsy adinontsika izany ary isika rehetra samy atsiaro an'izany manokana fa hifaly ao anatin'ny fanahintsika kosa satria zany rehetra izany namonjeny Andriamanitra antsika nanehoan'ny fitiavany lehibe indrindra hira fa 2:30 ao amin'ny boky kira fiderana 3:30 izy amin'ny boky kira fifoazana Getsemane kamoabinona dinitra tamin'izay nitete dinitra tamin'izay nitete kerotsaka mitorira indrisy endry sy ny aritryreriana retombona namotrana nananireo pianatra vitsina natrekato to fantatra rirany loza mangedy za sedra lety
kanefa natonganare itisy miaritire etonanavotranare angananire tominoana fiainana mandrakeso samangina getsemane samangina getsemane refototroneva raha misy manoka zay efa nandrena tanota zay efa zao avitra tao azy zao azy sao itisyeny se miaritirena retontonana votranay nananire tomino fiainana fitiava mangina tsy misy mpandrena mangetseny mamin'ilay tompotia ilay tomboti ratanakavanana no manome tsy etanetanakaby indriseny aritire rianao retonana votranay nanany minoa fiainana foko mangina tsy hitany be mangina tsy ritopatolotranao voatolotra vidiny sento getsemane vidiny sento getsemane tsy hitaneza indrisy miatireriana retomponana votrana nananire tominoana fiainana mandrakiza soratsika Andriamanitra riavana ny amin'ny zavatra mitranga rehetra ety ambonin'ny tany fa nataon'Andriamanitra misy zany confinement zany zay nieviny ara-panahy zany tsy takatra ny sain'olombelona ampianarin'Andriamanitra miadsika riavana Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra mihitsy alefa ao anaty ady isika mba hatonga atsika hitokam-bavaka any amin'ny isa-tokantrano any zany eny ny dikany hoe fiboany zany ny dikany confinement asaina miadsika asaina mivavaka isa-tokantrano asaina miodrika ao anatren'Andriamanitra isam-batan'olona ary aoka tsy adinontsika aoka tsy adinontsika fa nampinakaso-bosy zany arotava zay ny fiteny azy tsy avelan'Andriamanitra momonina ny zanak'Israely zany ny dikany tsy avelan'Andriamanitra ny medicine ny mpitondra na ny dokotera ninninna zany ny fiainana kristianina ao anatin'izany fisaroana tavy zany fa ny tena lehibe dia ty lazaiko anao midina zay tsy izy mitsitongana zay tsy izy ny toe-karem-pirenena maneran-tany amin'izao fotoana andalovantsika krizy ara-pahasalamana zao fa fantatrao ny dikan'ny arotava ampanginon'Andriamanitra io vava tendakanina io dia asainy mitsitsiny volany an-trano any karaha nanindany be dehibe no isam-bolana hatr'izay hatr'izay dia ozy izy ny arotava hoe mitsahara ary vava tendakanina zany anie ny dikan'io e ary tsy mety ozy ny polisy omaly hitako tena manjaka raha iteny hoe tsy ny vava ihany raha miseny tapena nozy mantsy le rangaty eo loko fa ny orona koa ay tsy avelany aretsirokaniny fa io anie misitrana makany amin'ny restaurant makany amin'ireny toeram-pivarotana sakafo matsiro isan-karazany ireny ka na vola tokony atao rakitra aza lasan'ireny dahony androany anao rakitra ary tsika rehefa avy eo le nomena nireny hatramin'izay ndao re olona ho atolotra ho an'Andriamanitra amin'izay fa ny voalohany fotsika ny andeha hiombina amin'Andriamanitra so mantsy ny tenin'ny apôstôly Petera aoko fantatrareo aoko fantatrareo zao ny apôstôly Petera nanoratra ny epistiliny fa tsy mba tamin'ny zavatra mora simba na mora levina no nentin'Andriamanitra nanavotana antsika ho afaka tamin'ny fitondran-tena adala
zay atsika tamin'ny tondranzana fanarasony Jesosy Kristy tompo. Raha lasaina bavy io rehefa retsika zany afatra ny tenin'Andriamanitra zany. Andao tena tsiaro mihitsy isika hoe hay sarobidiny nanavotan'Andriamanitra asianao. Hay tena zavatra lehibe ny nanaovan'Andriamanitra fanekeny. Ny amin'izany itiavany atsika mandrakizay zany. Ka nesorina mamaim-pona tao anatin'ny fanandevozany zasy ianao no afana mamaim-pona. Ary olona tonga an Jesosy ny fona ho atsika teo amin'ny asy-fijaliana ka nilazany hoe raha io mamelany elony fa tsy fantany akory zay ataony dia nanaiky Andriamanitra. Ka olona tonga ny soratra masina nilaza hoe tonga fanjakam-pisorony zasy ianao ry havako. Tonga firenena masina ho an'Andriamanitra ary olona nalain'Andriamanitra ho azy sika rehetrarehetra mba ilazantsika ny hatsarany. Lazaina teto zany androany 70 taona n'ireo olona narary valany sitrana sady sitrana zany ny hatsaran'Andriamanitra ry havako. Zany ny alebiazany fitiavan'Andriamanitra ary tao anatin'ny torotenina dia efa maty azy mbola natsangan'Andriamanitra indray zasy ianao andeha hitsangana ary handray zany fahasoavan'Andriamanitra handray zany fitiavan'Andriamanitra ka iodrika eo anatreny asy-fijaliana androany dia teny hoe manantona tomboka miondrika manantona manoroka ny tongo masinao zaza olombelona tsy mendrika androany mba avao zay atompo hoe mba ho tonga olona vaovao ho tonga zavaboary vaovao ho tonga lay zavaboary tonga lafatra no foron'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy androany. Samy manakipiny masony dia banjiny amin'ny fananao ny asy-fijaliana fa hitanao eo ny anaranao voasoratra amin'ny asy-fijaliana hoe ity ny zanako malalako izay sitrako manantona ka miondrika. Manantuna kameyondrika manuruka ni tongo masina ni zaulunatime Jesosy hoe narazanareo anio izy ninana ny manantany anefitra kanefa maty ihany. Fa androany kosa hoy Jesosy nazoviny mihinana ny mofo izay omeko azy tsy honona ary tsy ho faty mandrakizay. Iteny tenako ary hoy Jesosy raisika hany mba ho tonga fiainana sy fahavelomana ho anao zany dia misaorany Jesosy amin'ny fonao rehetra. Misaotra Jesosy misaotra anao zay fanao marinonao teto ny teninao Andriamanitra hoe ny teny dia tonga nofo ary nonona taminay zany tonga fiainanay zany ankehitriny dia mahavelomy ananay na ty anatinay zany fahatsapana lehibe zany mba ho resy lahatra na fonay ny fiainanay ray manontolo ny sainay indrindra ilay mpiady-hevitra isan'andro fa ny antony havelomanay dia anao Jesosy rery any. Misaotra indrindra tompony. Amen. Rehefa avy ninana dia niraindray ny kapoaka ny tompo Jesosy ka hoy izy sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ilay fanekena vaovao izay nomena antsika rehetra. Aoka hisaotra an Jesosy amin'ny fontsika rehetra isika. Saotra Jesosy sambatra rasa misambatra zay tetrika ny fomam-pananay rehetrarehetra velombelona ny fanao anatinay ao manoloana ny famanginao ny isam-batan'olona ny fitsidianao ny isa-tokantrano ary ny fijerenao ny isam-pianakaviana ny isam-piangonana amin'ny toerana maro samy hafatra ny ampitan-dranomasina ianao miray fosaina aminay amin'izao ady hatreniny
zanak'olombelona ty ambon'ny tany amin'izao coronavirus zao. Fa eto ianao androany mampanantena fiainana ho anay satria efa namonjy sy nanavitra anay ianao ary tsy mety ny fonao Andriamanitra. Raha tsy tanteraka aminay eto ny teninao hoe manomboka anio aza matahotra ho ianao fa hijery ianareo ary rehefa mijery anareo ny masoko ianao dia anasoa anareo izay ny ao an-tsaiko ao. Sotra indrindra Tompo, mba marino any amin'ny isa-tokantrano any zany, mba tantero any amin'ny isa-piangonana any zany, ary na iza miondrika mivavaka aminao amin'izao andro sabata masina zao, mba tsarovy amin'ny indrafonao na ny kely na ny lehibe Andriamanitra, mba hita fiteo anatrehanao, hitondra fanasitranana ho an'ny marary ianao, hitondra fanafana ho an'izay rehetrarehetra voafatotra ianao, hitondra famonjena ho an'izay rehetra mila vonjy ianao, ary hitondra Tompo fanambinana ho an'ny isam-batan'olona amin'ny fiainana rehetra. Dia misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra noho ny indrafo lehibe izay tsy talany tanteranao tamin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy. Saotra sy dera no asandratra mba ho anao Andriamanitra fahainano nanavotana famindrampondo namonjena haraiso mba raisona rerainy saotra hovonena itamandrakiza hovonena itamandrakiza. Zany fifaliana Jesosy mba raiso zany mba ho voninahitra satria verina trapamonjenao zay voavonjana malagasy rehetra. Misaotra Tompo, tanteraka tokony zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy mahazo toerana amin'izay tsika rehetra. Saotra ny tompontsika namangy antsika izy ary mbola hitetra sy hanjaka amin'ny fiainantsika. Anao ny fanatitra isika araka ny nambarako teo. Samy manao izay fony any amin'ny isa-tokantrano rehetrarehetra any, any amin'ny toerana rehetra ivavahantsika any, mba samy manao izany. Mariky ny fanolorantsika teny, mariky ny fankasitrana ao anatin'izay kosa hitsangana ny hira ny korala ao mpanatanterahana ny fanatitra sy ny fanangonana ny kapoka.
sotra n'andriamanitsika riavana sotrasika satria mamangy an'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra afaka niombambavaka teto isika niombambavaka tany misy tokantrano tany afaka nanao fanatitra ihany koa ary anentanana antsika rehetrarehetra zany na dia andavanandro asika mivavaka any manao fanatitra dia mba angony zany ho an'Andriamanitra aterina ty am-piangonana zany mba marina mahafanatitra ny fanatitra araka ny tenin'ny soratra masina hoe aoka tsy sisy ofaonanatreko izy ka tsy tondra fanatitra isika rehetrarehetra dia mba aterina ty am-piangonana isanandro zany satria misy tompona andraikitra mandrainy zany aty am-piangonana ataovy zava-dehibe zany riavana ary mialohan'ny amaranana ny fotoana dia mindrana ny teniny Mika mpamanany azay nalaza an'izao teny zao ao Mika 2:4 hoe ny firenena rehetra ozy Mika dia samy mandeha araka ny andriamaniny avy fa isika rehetra kosa hoy ny voalaza ny soratra masina dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika no andehanantsika mandrakizay doria riavako mampite antsoantso an'Andriamanitra isanandro ny tezava-misy iainana zao tontolo zao aza miandro alady ohatr'izao vandeha ikoropaka ivavaka mafina iantsoantso ny anaran'Andriamanitra fa mifahavelomantsika rehetra raha mbola misy koa ny atao ihany io naiza misy anao dia raha Andriamanitra katso ny anarana meo azo ny voninahitra meo azo ny lanja sy ny hery fa ninoninonao amin'ny soratra masina na Baiboly raha mitolo tsy mbola mitondra anao amin'ny farisena fa ny tanjony na inona teny azonao ny ampandresy anao zay riavako zany ny tanjon'Andriamanitra ndaotsika anao fanekena amin'Andriamanitra ary amin'ny hira 2:7 hoe hitako tokoa zao sakaiza hitako miariary mianjanja eto anatrehako androany fa tsy misy afa-tsy Jesosy ihany no mpanavitra mba atovy amin'ny fo sy amin'ny fanambivavaka zany ny andininy voalohany ihany amin'ny 2:7 no ataotsika dia ao arinan'ny andininy voalohany ao arinan'ny tsodrano dia ny andininy 4 hoe raha io ianao dia raiko fa ianao ny mpanavitra ianao ny naniraka ny Jesosy lay nanavitra ka ianao zao ny mpiaro sady mpitahiry ny tokyo dia raiko lalandava satria mpanavitra tsanganysika rehetrarehetra anao ny andininy voalohany vavaka isika apetraka ny tsodrano Esau sakaiza zesoku panavuja simbala benefietia zesoku panavuja na desa elasaza faneo yonamata Andriamanitra misoranzy ao arinan'ny tsodrano andenindeny 4 no ataotsika rehetra samy mivavaka samy mivavaka samy misotra mankasitraka an'Andriamanitra vavaka isika teranao sy Andriamanitra tsara indrindro lay Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany ary tompony zao rehetrarehetra zao misotra anao zay ny amifandamina anao ny fiainan'ny zanak'olombelona misotra anao zay ny amin'izay rehetrarehetra nitondranao ny fiainan'ny Madagasikara ary misotra anao zay satria nomenao mpitondra endry zay nomenao Jesosy mpitondra manana fahaizana sy fahalalana tantanana ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ambaka noho izany koa misotra anao zay ny amin'izao fiangonana FPVM misy andranka manerana n'izao tontolo zao koa isorana ianao na nomezanao anay na ray aman-drenay dady aran-drena toandro zany Josefa mivandy sy ny ankonany sotra anao zay fa olokendry mpaminanao Andriamanitra nofidinao mba hitenenanao isanandro itarina lalana anay tahaka ny Mosesy nitaridalana ny zanak'Israely
tsy navelanao andriamanitra raha tsy tonga tany Kanana, tsy navelanao raha tsy nandova ny tany nampanantenainy, ary zany ny fifaliana ankehitriny Jesosy. Mihevitra ny andro manalina ianao, tanterahanao taminay ny teninao andriamanitra hoe mahalala hevitra heverana anay ianao hoe hatramina farany azy, eny hatramin'ny farany dia ny anananay zany fanantenana zany, ampitoereo ty anatinay zany. Dia jereo zay rehetrarehetra, jereo Madagasikara, jereo ny malagasy rehetrarehetra Jesosy eo, na ny kely na ny lehibe, na ny antitra na ny tanora, jereo ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny filoham-pirenena, hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra, hitsinjo manokana ny Madagasikara ianao, dia ho marina eto Madagasikara Jesosy ny fomba fiteny eto hoe Madagasikara ho an'i Kristy, ary Kristy kosa ho an'ny Madagasikara. Tanterahanao eto zany, ary fantatray fa ianao no mijoro eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Marinanao ny teninao ny vakina tany am-piandohana hoe hanangana faneveto ianao ho tazana zao tontolo zao, ary namarinao zany amin'izao ady amin'ny coronavirus zao. Ka dia meteza Jesosy mba hiaino vavaka isan'andro, meteza maly vavaka anay rehetrarehetra, nizaniza marary any tokantrano any, nizaniza mijaly noho ny amin'ny aretina any tokantrano any, indrindraindrindra reo mbola azo ny coronavirus any amin'ny toeram-pitsaboana any, vavaka ho an'izy ireo zay mbola mbana asitrananao azy, mbola mbana afanao azy, mbola mbana anesoranao ny arety mandringana rehetra ho any amin'ny isa tokantrano any. Foantso tanteraka amin'ny fiainana ny tanjon'ny Satana, ny andringanana, ny afatesana, fa ianao kosa hitondra fahavelomana, hitondra fiainana ho anay rehetrarehetra. Ary na iza manana olana, nisambatan'olona, nizaniza Jesosy eo manana fahasairanana, nizaniza misentony amin'izao fiainana zao, ny ankehitrena manoloana ny krizy ara-toekarena misy aty amin'ny tany manerana izao tontolo zao. Ianao any hijoro any amin'ny isa tokantrano any, hiteny any amin'ny isa tokantrano, aza matahotra, aza manahy foana ho ianao fa izao ny nanao anareo ary izao ny karakara anareo, zany trotro isahirana mandra-pantotra reo. Sotra Jesosy matoko zay fa ho tanteraka ny teninao hoe manomboko zao ianao, dia ho Andriamanitra nisam-pianakaviany Israely amin'izay ihany, handray an-tanana ny fiainana ara-panahinao, ampitombo ny finoana ianao, ampiorina ny fifikirana tanteraka aminao ianao Jesosy, ary dia meteza mihitsy taridalana anay mba ho amin'ny marina rehetrarehetra, havitanay ny sitraponao, ka ninninona asa taonay, ny fivelomanay, dia mba ho arahanao fanambinana zany, ho tahinao zany ho an'ny nisam-batan'olona, nisa tokantrano, nisa mpianakaviana. Jesosy eo mivavaka aminao zay ho an'izao fiangonana FPV amin'izao, mba ianao Andriamanitra ny anamarina ny asa rehetra tao any, ny asa marary rehetrarehetra, mba ho marinonao zany, hanasitrananao ny marary, ny asa mpifoazana rehetrarehetra ho amarinonao Jesosy zany amin'ny alalan'ny fanamasinao, mba inon'izao tontolo zao, fa ianao nefa naniraka n'izao fiangonana zao. Meteza Tompo, meteza ampahery anay rehetra, naiza naroviana, ary indrindra ny mpiasa rehetra ho ambinonao izy ireny, ampahirezonao izy ireny, ahita fitoanatrenao ny fivelomanay, ny varotra ataonay, ny asa tanana rehetra any ambanivohitra any, ny fambolena sy ny fiompiana rehetra ho any ambanivohitra any, zay rehetrarehetra fitediavam-bolanay ho ambinonao Andriamanitra zany, mba ho hitan'izao tontolo zao fa tokony manana anao sy ny tsy manana anao, dia ampianaro zay nomponao foana, ampianaro zay hideranao foana, naiza naroviana koa mba hifalinay amin'ny fananana anao, ka tsy ho rery zay ary tsy atsaro ory, tsy atsaro ahantry zay, satria sambatra zay manana anao ilay Andriamanitra manakarepasoavana. Sotra indrindra Tompo, sotra indrindra Jesosy any, dia jereo ny androm-piainanay rehetra, jereo ny ampitsonay sy ny hoavinay rehetra, mandra-piavinao any amin'ny raony lanitra any. Rainay eo zay ny an-danitra any, mamasinany ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay ny onianina sazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka tany, ary aza mitondra anay ny fakapanahy, nahafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodra nytononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, alay Andriamanitra namorona izao tontolo izao, ary ny fanantenana ny Jesosy Kristy, ary ny fiveloman'ny Jesosy Kristy, ary ny fiainana ny Jesosy Kristy,
lainanao zavatra rehetra indrindratsika zanak'olombelona anio mitsodrano atsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza matahodranaka aza merikerika foana ho ilay tompo andriamantsika tsy tosy mahery fa izao nanao anao izy izao ihany koa no nisahirana ny karakaranao ary izany mbola nandefan'i Jesosy ho zanako Jehovah Andriamanitra raitsika mba navitra anao tamin'ny fahotanao rehetra ka tsy afoika anao satria zanako aza matahotra mandehana eny mandehana ho Jesosy amin'izao herinareo zao efa nanavitra anareo a indro fitiavana mandrakizay ny tiavako anareo satria izany ho Jesosy nampaharetako ny famindram-poko aminareo eny aza matahotra fa efa vitako tombokavatsa ianareo rehetrarehetra ka tsisy androbaka anareo amin'ny tanako mahery sotra Jesosy ho azo ny voninahitra mandrakizay fiadanany tsy mety levina kosa ho amintsika rehetra isa tokantrano isa mbatan'olona isa mpianakaviana isa mpiangonana amen raha io ianao dia raiko fa Jesosy ny mpanavitra andiny fa efatra ataontsika izany soratsika ny tompo raha io ianao dia raiko Jesosy mpanavitra ianao naniraka Jesosy mpanavitra ianao mpiara-pitahiry-totro ianao mpiaro-ahe pitahiry-retoketo natera cholalanda Jesosy mpanavitra sotra Jesosy teka ho an'i Jesosy tsika amin'izany tiafamafy azy ianao tiafamafy azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina Jehova tompona maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia samy hotain'ny tompo Jesosy isika rehetrarehetra
Anio Jesosy anio no anorenako ny voatiko eto anatrianao no taminao a ka voatonanao
nosamborinao a karesinao ko endry jesosy a atsangako ny tanako ho fanekeko tanatrianao asanatro ny feoko jesosy a asanatro ny feoko anambarako ny voadiko anambarako ny voadiko aminao asandatro ny feoko asandatro ny feoko anambarako ny voadiko aminao anambarako ny voadiko aminao Tumpo andranomaso miantoraka aminao efaratsy ao nefa mbola tinao resilatrao ka hindra mitomany matsiaro farany adalana sireo ditra savapona faty antokanohi tsy andeto izay lasy zay tsony tsy andeto izay lasy izay tsony anao ny antso sy ny asanao anao ny antso sy ny asanao ambony akehitriny ao maniry sy mikiasa Tumpo unerako ny lasa asandatro ny feoko jesosy asandatro ny feoko anambarako ny voadiko aminao anambarako ny voadiko aminao andranomaso miantoraka aminao Tumpo andranomaso miantoraka aminao nefayanao no ifikirako mampiorohorokoro fahavalo mila okiviny ao ho anaty ao ianao lay Jesosy diady mahery no toky
ratuka manonja ny rano ety tsorendrikizao sanatry fiarovana izay arovanao tsy mba hikoro fatoanana hijoro ka ninonina misy eto antany sandrimambola mitantana ianao no miazon'izao rehetr'izao de raiko izao lay herinao no itokina na ino na zava-majo raha toka manonja ny rano